Mahatsiaro tena fa manana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana ny fividianana amin'ny atsakany sy andavany eny avy eo anivo ny fitsarana. Manoloana ny antsony kandida larana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana izay nahita fa misy mikasa mafy hanao alabato avo lenta ady nandray ny andraiky ny zandarmeri-pirenena, ny polisy-pirenena ary ny fampanoavana akanidina mivantana teny amin'ny atrano Prity nasionaly izy ireo ny savany tao anatiny hakana ahitana izao vokatra manaraka izao. Tamin'izany fidinanay teny amin'ny trano Prity nasionaly izany dia nahitana tokoa karapanondro mbola miasa maromaro tao amin'io trano Prity io. Ka nataonay sely avy hatrany izy ireny na dia stoky azy ny fanazavandry zareo. Arak'izany dia nataonay sely koa ny milina fanontana ireo karatr'ireo. Natao koa ny fidinana teny amin'ny fokontany voalaza mba hitsirihana raha mitombina na tsy mitombina ny vaovao voaray. Voarakitra tsoratra avokoa izy ireny tamin'ny fanatanterahana izany zavatra rehetra natao izany. Noraisiny izao fanapahan-kevitra izao satria ny aya tsy havanana indrindra amin'izao vanim-potoana fifidianana izao. Koa mahatoky ny vahoaka malagasy fa tsy ho azo ampiasaina sy hanaovana osika ireo karapanondrom-pirenena natao sely ireo. Tahaka izany ihany koa ny karapanondro vaovao izay avy natota. Izay zany ny vaovao nampahafantarina anareo dia mahazo matoky ny vahoaka malagasy. Saotra teny.